Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako tratra ity sabotsy fa 12 ny volana febroary ity ny mofinaina volahatra ho tsika dia ny boky ny oabolana toko 12, oabolana toko 12, andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 120. Oabolana toko 12, andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 120, vakina amin'ny anarany Jesoa. Atonga lany ny sofinao ka hainao ny tenin'ny endry ary ampitandremin'ny fahalalako ny fonao. Fa mahafinaritra raha voatahirinao ao an-kibonao zany, koa ka samy eo amolotrao. Ianao dia ianao no nampahafantariko izany mba hitokianao amin'i Jehovah. Tsy efa nanao zava-tsoa ho anao va? Izay misy hevitra tsara sy fahalalana mba ampahafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky anao sy azahoanao teny ho lazaina amin'izay naniraka anao. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Atonga lany ny sofinao ka hainao ny tenin'ny endry. Riavako boky noabolana moa sy mba ny boky mpitoroteny dia ao anatin'ireo atao hoe boky pahendry na boky mampianatra ny fahaiza-miaina, mampianatra ny fifandraisana amin'ny olombelona, mampianatra ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Dia asehon'ity boky noabolana ity fa ny endry dia tokony mahay miaino ny teny pahendrena ampitaina aminy. Zava-dehibe ny fiainoana amin'ny boky noabolana dia ny fahendrena dia raisina avy amina fananarana, ary rehefa raisina avy amina fananarana dia ampiarina eo amin'ny fiainana sedraina. Zany hoe ny fidiran'ny fahendrena dia amin'ny alalan'ny fiainoana, anatra fiainoana ny teny pahendrena. Fa io teny pahendrena io ity oabolana toko 12 ity dia rehefa hainoana, rehefa tandremana, inona no heviny, mitondra inona ilay izy amin'ny teto am-pelatanantsika ity. Marina loatra fa raha ohatra ka miresaka fahendrena ny boky noabolana dia tsy hoe ny boky noabolana ihany na ny baiboly ihany akory no miresaka fahendrena. Fantatsika izany fa misy fivavahana be dia be miresaka fahendrena. Tsy misy civilisation maharitra ka tsy niresaka fahendrena. Ary fantatsika fa na dia ny fivavahana, na dia ny civilisation malagasy fotsiny ary dia miresaka fahendrena be dia be. Tsy hoe tsy endry akory ny Ntaolo malagasy, manana fahendrena be dia be ny Ntaolo malagasy izay nahatoy izao ny fiarahamonina malagasy. Fa izay mampiavaka ny fahendren'ny baiboly dia io teneniny io fahiny 9:10 mba hitokianao amin' Jehovah. Ny fahendrena izay ambaran'ny baiboly dia fahendrena mahatonga ny olona hatoky an'Andriamanitra, mahatoky ny olona hatoky an'Andriamanitra, tsy hoe mahatonga ny olona hatoky tena fotsiny, satria be dia be ny fahendrena mitaona ny olona hatoky tena. Ny fahendrena ataontsika hoe ny boudisme, ny fahendrena ny hindoisme, fahendrena izay mamerina ny olona ho amin'ny fahatokisa-tena. Tsy hoe ratsy le fahatokisa-tena fa tsy mahavonjy akory izany, misy fetry izany, satria ny olona dia amintsika kristiana tsinona, ny olona dia mpanota, ny mpanota tsy azo antekana, tsy azo itokisana, misy fetra. Noho izany ny fahatokisa-tena dia manjary misy fetra. Zay mahatonga amin'ny baiboly ny hoe ny fahendren'ny mpino dia mitondra azy ho amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra. Tsy manaisitra izay mety ho ananan'ny olona fiankinana amin'ny tenany hamaha-olombelona azy loatra, fa tsy miantehitra amin'ny fahendren'olombelona fa miantehitra mitaona ny olona hiankina amin'Andriamanitra. Dia izay fahendrena izay no mahazava-dehibe ny baiboly.
Fataontsika fa ny boky nobolina miteny hoe ny fiandoham-pahendrena de ny fahatahorana an' Jehova. Noho zany ny fahendren'ny baiboly dia io tenen'ny boky nobolina hoe mampitodika atsika, mamerina atsika, mitaona atsika hiankina amin'Andriamanitra. Tsy hiankina amin'ny tena ihany, na hiankina koa amin'ny fiarahamonina, tahak'izay hitantsika fiarahamonina malagasy, na hiankina amin'ny zavaboary, na hiankina amin'ny ataontsika hoe ny zavatra hery tsy hita maso hafa. Tsy zany ny fahendren'ny baiboly fa ny fahendren'ny baiboly dia mamerina atsika mandrakariva, mitaona atsika hiankina amin'Andriamanitra araka ny teny obolina toko fahatelo hoe ankino am' Jehova ny lalanao. Ary ny salamo favito amby telopolo rahateo manamafy an'izany, matokia an' Jehova, ankino am' Jehova ny lalanao. Refako zava-dehibe ary ny fahendren'ny baiboly eto. Izay no mahasamy hafa azy am'izay mety ho fahendren'ny andavanandro ny olona. Fahendren'ny baiboly de fahendrena miaro finoana, fahendrena manankina an'Andriamanitra ka manjary tonga finoana. Tsy fahendrena ataontsika hoe manjary tonga mijanona ao anaty ihany na tonga fahalalana, fa fahendrena manjary tonga finoana. Ary io finoana io no manjary mahatonga hery ety miasa. Le fahendren'ny baiboly zany manjary rehefa tonga ao amin'Andriamanitra, fiankinana amin'Andriamanitra, manjary finoana ary finoana mandrisika, manjary hery ety miasa. Ny finoana ao anaty de ny finoantsika tsy mahatonga atsika mitohem-pona akory, fa ny finoana de manjary tonga asa. Mazava be ny baiboly, tenin'ny Jakoba manao hoe ny finoana tsy arahan'asa de maty. Noho zany ny fiafaran'ny fahendrena de tsy maintsy any amin'ny asan'ny olona ihany. Tsy fahendrena ny fahendrena raha tsy miatraika eo amin'ny asa. Ary tsy fahendrena mankany amin'ny asa aloha fa fahendrena mankany amin'ny finoana de tonga asa. Dia eto ary raha arahana zay ataontsika hoe lôjika tsotsotra ny boky nobolana zay hoe endrenao mitodika amin'Andriamanitra ianao, mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao manjary manam-pinoana ianao, ary io finoana io mandrisika anao hiasa, mandrisika anao hanao zavatra, mandrisika anao hahajoro, mandrisika anao hanana fahasahiana na eo aza ny zavatra sarotra. Dia ankoatr'izay ity mofo eto am-pelatanantsika ity, io fahendrena io rehefa henonao dia manjary tehirizina mozy ka tehirizina ao an-kibo. Tehirizina ao an-kibo le fahendrena. Mazava ho azy sariteny ihany zany. Raha miteny izy io tehirizina ao an-kibo de toy ny inona zany le fahendrena? Toy ny sakafo. Toy ny sakafo zany ny fahendrena. Ao am-bokin'ny Ezekiela mpaminany de misy teny miverimberina ny hoe ty ry zanak'olona hano ity horona taratasy ty zay mirakitra ny tenin'Andriamanitra, mirakitra fahendrena. Hano ity tenin'Andriamanitra ity, fenoy an'ity kibonao. De io ny bokin'ny Ezekiela hoe de nihinana hoy le zanak'olona de voky aho. Tsy misy hafa am'zany ity teneniny boky nobolina ity, manjary sakafo le fahendrena. Jesoa namerina ny bokin'ny Deutéronomie raha nalain'ny devony fanahy izy de niteny manao hoe tsy ny mofo aningina iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Io le teny hoe henonao le teny, le tenin'Andriamanitra, henonao le fahendren'Andriamanitra de zao hohano, ataovy eo an-kibonao. Zany hoe manjary tonga sakafo. Rehefa miteny hoe sakafo de zao zavatra mahavelona zany. Havako ny fahendrena dia mamelona, manjary tonga aina. Ny fahendren'Andriamanitra, ny fiainoantsika ny olon-kendry dia manjary mitondra aina ao antsika. Ny Ntaolo malagasy ary moa nahatakatra an'izany, zay fantatsika tsara mihitsy fa tsy hoe olona tsotra akory ny Ntaolo, fa nahafantatra tsara izy ny teny manao hoe ny teny soa sakafo, na ny vava soa sakafo, ny teny mamelona. Re afako engane hanao zava-dehibe ny fahendrena isika. Ny fahendrena zay manjary toy aina mamelona ny olona, manjary toy ny aina mamelona ny fiainantsika. Be dia be ny amin'ny andro antsika zao moa efa tsy de tena hoe ny fahendrena no isan-kazahan'ny olona. Tsy ny fahendrena isan-kazahan'ny olona fa ny zavatra materiela. Vitan'ny olona ny mandany vola materiela.
fa tsy foiny olona ny mandany vola amy vaky boky ohatra. Ary zay no mahatonga ny olona ankehitriny misy vide na fonany ao anatiny, misy fahafoanana ao anatiny satria tsy ampy io lay mamarina ny tenin'lay filôzofy anankiray antsoina hoe Carl Jung, ny hoe ny ao anatin'ny olona inge manome fahendrenany olona sy fahafenony anatin'ny olona inge de zao hoe ny art, ny mozika, ny literatiora, ny art reny zavatra ataotsika koa hoe ny zava-maneno, ny vaky-boky, ny resaka, ny fifampizarana, ny hira, ny tononkalo, zany reo zavatra any dia mameno ny ao anatin'ny olona. Ary ireny zavatra zay ataotsika hoe fahendrena zay ratovina amy soratra masina reny de manjary mahatonga ny olona hanana fahafenona. Am'izao andro zao tsika de tsy de tena zavatra manaitra ny olona loatra ny hoe mandany fotoana amin'ny mozika na mandany fotoana amin'ny hira na mandany fotoana amin'ny ataotsika hoe amy vaky-boky, amy literatiora. Io moa efa hitatsika eto Madagasikara fa tsy fahampian'ny efitrano famakiam-boky, tsy fahampian'ny efitrano fanaovana teatra, tsy fahampian'ny sekoly momba ny dessin, ny sary, ny dia ataotsika hoe ny dia milamina manome fanokafa-tsaina, arak'izany ilain'ny olombelona nge zany, tsy hoe tsy ilainy zany fa ilainy zany. Ilainy zany ary apetraka amy toerana tokony hisy azy fotsiny, fa tsy hoe afangaro amy zava-panahy ohatra ny hoe satria zava-dehibe ny mety hoe dia ohatra de tsy voatery afangaro amy zava-panahy zany fa ilain'ny vatany zany, ilain'ny sainy zany. Mila mahay mametraka misy sakafo sahaza ho an'ny saina, misy sakafo sahaza ho an'ny vatana, misy sakafo koa sahaza ho an'ny fanahy. Arak'izany dia ilain'ny olona daholo zany rehetra zany de tsy afangaro zany zavatra samy manana ny tokotany misy azy avy na dia ataotsika hoe mifameno aza. No zany dia zava-dehibe ny ivelaran'ny olona amin'ny fahendrena manana toe-tsaina misokatra ka manao zava-dehibe ny ataotsika hoe ny Davida nge nay zava-maneno, mpitendry zava-maneno nge Davida, mpanao tononkalo nge i Sôlômôna, mpanoratra nge izy. Zava-dehibe zany lay ataotsika hoe lay lafin'ny literatiora. Io banga amy fanabeazana ataotsika hoe aty amy tany manitra, aty Afrika dia somary banga satria atao lahara-pahamehana lay lafin'ny materiel izay ilaina aloha reny fa tsy zay ane nge akory no maha olona ny olona, tsy zay ihany no maha olona ny olona, tsy ny lafin'ny materiel ihany maha olona ny olona fa indrindra koa ny zava-panahy. Ny zava-panahy koa de zava-dehibe, ny vavaka, ny famakiana ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra, zany dia manome ny olona fahendrena. Ary zay le tenen'ny boky babôly hoe ataovy ao an-kibonao zany, tehirizy ao an-kibonao zany, manjary aina ho anao. Rehefa tsy ampy sakafo moa ny olona de fatatsika fa manjary tsy mahavita miasa izy, manjary mora reraka izy. Ary dia izay mahatonga ny hoe reraka tsika eny am-pandehanana eny, reraka eny am-piasana eny, mora kibo satria tsy ampy sakafo, tsy ampy tenim-pahendrena, tsy ampy sakafo amin'ny fahendrena, tsy ampy sakafo amin'ny tenin'Andriamanitra, hany ka manjary mora resy, mora kify, mora memotra, mora mangatsiaka. Tsy manana toe-poety miady, tsy manana toe-poety manohitra ny zavatsarotra. Zay mahatonga nyity teny ity manao hoe atonga lany ny sofinao fa mahafinaritra raha vao atahiry eo an-kibonao zany, atonga ilano amin'ny tenin'ny Indry. De ataotsika hoe amin'ny soratra masina, amin'ny fampianarany soratra masina, amin'ny fahendren'ny soratra masina. Fa anankiray koa am'zay ataotsika hoe entiny zany fiainonan'ny tenin'Andriamanitra izany toy izy koa manao hoe aoka samy eo am-botra ao zany. Tsy hoe mamelona ihany lay izy fa lay fahendrena koa, ny fahendren'ny baiboly dia manjary teny alokin'ny vava. Rehefa miteny hoe tony alokin'ny vava isika dia milaza fifandraisana zany, milaza fifandraisana amin'ny mpiarabelona zany, milaza fifandraisana koa amin'Andriamanitra. De eo zany lay
boky noabolana de miteny manao hoe aoka ny fahendrena tsy hoe mamelona anao ihany fa manjary hita eo amin'ny fiainana, hita eo amin'ny fiainana amin'ny teny aloky ny vava, hita eo amin'ny fiainana amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, manjary loharanom-pahendrena zany ny mpino manjary loharanom-pahendrena. Raha mijery tsika ny zavatra iainantsika ankehitriny de betsaka ny miteny fa vitsy ny mampita fahendrena. Raha mijery ataotsika de tsy hijery efa tsy ho tambajotro izy fotsiny sika de be ny olona mandray anjara fitenenana tena mahafinaritra zany. Atao inona moa izy reny fa tsy natao hifampizarana, atao inona moa izy reny fa tsy natao hifampiresahana, saingy zao ndraindray vitsy ihany no tena mizara fahendrena, vitsy ihany no tena mizara fahendrena misy, saingy zao betsaka kokoa no hoe ndraindray hitanao hoe teniteny foana, be diso ndraindray sy ny tahaka zany. Zay raha ny tokony izy de mba afaka mifampandroso ny olona. Zay mahatonga ny boky noabolana eto manao hoe io fahendrena io rehefa raisinao, fahendren'ny traotra masina no resahantsika eto. Ino no mety fahendrena hafa koa zay mety ho ilaina amin'ny ataotsika hoe fahendrena soatoavina nentim-paharazana tsy mifanohitra amin'ny filazantsara. Ireny fahendrenireny ko de zao mamelona ny tenanao aloha, fa izao koa manjary manampy anao, manampy ny hafa. Raha miteny nkeny toro malagasy manao hoe zay mangina volamena. Zava-dehibe ange zany rehefa zany fahendrena zany rehefa ampitainao amin'ny mpiarabelona aminao. Boky noabolana no eo ambanin'io de miteny 1920 manao hoe aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ianao, aza manosososy malahelo ianao satria saingy malahelo izy, dia mazava aza miaradia amin'ny olona fozana ianao. Be dia be reo fahendrena teneniny deobolana toko 20 mofinainay ity fa ny antsika moa zany na toko 1920 hoe manjary fiainana ifandraisana amin'ny mpiarabelona lay fahendrena. Zavatra roa zany ndiavako no aseho ny tendreny tsotra masina ity. Voalohany de izao mahaiza miaino, manana fotoana iainona, aza malaina miaino. Matoa nataon'Andriamanitra roa ny sofina fa ray ny vava dia miaino tokony lavalava kokoa ny fotoana iainona, mahaiza miaino. Fa ny faharoa de zao mahaiza mitahiry fahendrena, ataovy iainoy ny fahendrena de iaino zany, ataovy mamelona anao, ataovy ery manosika anao hanao zavatra ny fahendrena. Afako iza moa le fahendrena? Jesoa le fahendrena. Iza moa le fahendrena? Fanahy masina le fahendrena. Iza moa le fahendrena? Andriamanitra le fahendrena. Noho zany hoy Jakoba manao hoe izay tsy manam-pahendrena aoka izy angataka, azo angatahana ny fahendrena. Fa meteza iaino ny tenim-pahendren'ny fanahy masina mipitsika ao anaty, meteza iaino ny tenim-pahendren'Andriamanitra voalazan'ny Baiboly. Aiza koa miaino ny tenim-pahendrena lazainy ro zoky ray aman-dreny, ro mpanabe manana fotoana iainona azy reny ary hajao ny fahendrena, zarao ny fahendrena am'izao fotoana mampaditra ny olona, mampamafy ny olona izao, izay sarotra mahafinaritra ny olona kokoa miaino zavatra diso sy adalàna no miaino fahendrena. Azahoana j'aime kokoa ny teniteny foana sy ny teny maloto, azahoana j'aime kokoa be mpiaino kokoa ny teny maloto, ny fanaratsiana, be mpiaino kokoa satria efa simba ny fon'ny olona, satria tsy madio ny fon'ny olona. De reny teny zay teny maloto, teny miantsy ady, teny mandratra, teny fifanaratsiana, reny ara no be mpiaino, be mpanaraka kokoa no ny tenim-pahendrena zarainao na zarain'ny fianakaviana. Zay mahatonga ny boky noabolana eto miteny manao hoe atongilany ny sofiny mba hiaino fahendrena. Fa zay miaino fahendrena de zao toy ny manana sakafo tsara, ka afa miatrika ny zavatsarotra, afa miatrika ny manahirana ary manjary mpitondra fifaliana sy fahendrena manodidina azy. Hivavaka sika ry havako malala. Tompo misaotra anao zahay fa
Omenao ny teninao zay azo nefa kina amin'ny teny malagasy amin'ny tenin-drazanay. Manafatra anay ho tia miaino ny teny pahendrena. Tia miaino ny fahendren'ny soratra masina. Iainanay hamelona anay sy hitaizanay hay ifandray amin'ny mpiarabelona aminay. Ianao Jesoa lay fahendrena. De ampaherezo zahay mba hanana fiainam-bavaka ny vozany fahendrena ao aminao Andriamanitra. Tsotra noho am'izao herinandro mifaranay zao. Tsotra noho ny fitahinana tosako taminay. Misy ny tsapanay, misy tsy tsapanay kanefa nivelomanay sy niainanay nandritra ity herinandro mifaranay ity. Mety nisy nampalahelo anao Tompo, nataonay na natao-palahelo ny namanay de mifona aminao zahay. Fa am'izao herinandro vaovao zao de diovy ny fononay. Avao zahay, ataovy endry mahay mifandray amin'ny mpiarabelona aminay. Ataovy endry mahatandrina, miambina am'izay zavatra rehetra endrasanao anay. Rakofo ny fahasoavanao zahay mba hiaina teny pahendrena amin'ny fiainanay isan'andro. Ny fahasalamana sy heri-tanjaka izay. Jereo Jesoa, ireo marary. Jereo reo zay mandalo fahasahiranana am'izao rano miakatra izao. Jereo reo manana olana ampaherezo Tompo. Ary omeo anay ny fo tia mizara, tia manome. Miaina ny fahamarinan'ny soratra masina hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Misaotra Jesoa. Amen.